Efa betsaka amintsika zao no tsindrin-daona sy hoe niandry fatratra an'ity vidéo ty androany. De androany hiresaka kategoriana visa anankiray izay ahafahan'ny olona anankiray mifindra monina mankaty États-Unis na koa hoe manova ny statut-any mba hahalasa anazy ho permanent resident zany aty États-Unis. Raha mahaliana anao zay de arao hatramin'ny farany ny vidéo antsika satria hoazavazavaiko hoe fa maninona ity kategoriana green card ity no be mpanao. Hoazavazavaiko koa ny tsara ho fantatra ny lafy tsara sy ny mety ho lafy ratsy n'ilay kategoria. Hoazavazavaiko koa ny resaka fiomanana ara-bola sy ny sisa sy ny sisa. De any amin'ny farany hanome bonus kely ankoatran'le hoe listrana compagnie izay misehatra eo amin'ity karazana kategoria na green card ity. De zay ary fa de arao hatramin'ny farany ny vidéo antsika. This video is for informational and educational purposes only. I am not an immigration attorney or a government official. The views shared here are based on publicly available news and personal interpretation. For legal advice or visa-related concerns, please contact a qualified immigration lawyer or the official U.S. Immigration Services. Milohan'ny anomboako anazy de tiako atsofoka ao an-tsaintsika hoe manao fizarana anankiroa eto amin'ity page ty isan-kerinandro. De ny fizarana voalohany de amin'ny elanelan'ny herinandro lakamisy na larobia. De ny weekend ny fizarana faharoa zany de ny sabotsy alina any Madagasikara na lahady maraina zany hoe misy an'ireo andro anankiroa ireo zany anaovako fizarana eto. Raha ohatra zany ka liana amin'ny resaka fifindra-monina aty États-Unis ianao de marikeo amin'ny calendrier-nao ireo andro anankiroa ireo. De andao ary tsika hijery an'le hoe inona ilay karazana green card. Zany hoe ilay kategoria moa zany. De rehefa makao amin'ny Google ianao de mitape fotsiny ianao hoe EB3 na ilay atao hoe employment based immigration third preference. Ny tena fampiasan'ny olona moa zany de ilay hoe EB3 satria io no tena malaza fampiasan'ny olona. De efa teneniny ao misy sous-kategoria anankitelo le izy fa le kategoria le hoe others na le unskilled workers no ho velabelarintsika eto. Zany hoe inona mampatonga an'io malaza be zany? Mampatonga an'io malaza de raha mitape ianao ao amin'ny Google na zay browser ampiasainao zany de mitape fotsiny ianao hoe labor shortage in unskilled entry-level jobs in the US 2025 list. De le AI kely eo efa miteny hoe tena misy an'izay labor shortage zay aty États-Unis. Zay aloha zany voalohany mampalaza anazy. De hijeritsika hoe ohatrohatriny ahoana zay labor shortage aty États-Unis zay. De 70% ozy izy ny labor shortage aty États-Unis amin'izao fotoana zao. Zany hoe compagnie 7 anatin'ny 10 zany no ao anatin'ny labor shortage io. Zany hoe tsy mahita olona hanao an'ilay asa tedaviny zany ilay compagnie. Zay zany ho an'ny aty Amerika amin'izao fotoana zao. Zany hoe 70% an'ny compagnie zany tena sarotra ho amin'izareo ny mitady olona hanao an'ilay karazana asa ilain'izareo. De eto amin'ity statistika anankiray ity hoe inona ny tena hiaran'izay zany resaka professional sy business services. De efa hitantsika tsara hoe 60% fotsiny ny olona available zany afaka manao ny asa io aty États-Unis amin'izao fotoana zao. De ny ambiny tena tsy hitan'izareo ny anaovana anazy. Nefa raha tokony ho izy de ny capacité an'ny workforce tokony hoe 100% foana.
De ohatrohatry ny ahoana ary ny processin'ilay izy. Reto compagnie anankiroa reto ity hoe EB3.work ty sy ity BDV Solution ty no compagnie anankiroa izay atokisako zany amin'ity sehatra anankiray ity. Azavaiko any aoriana kely ao ny hoe fa maninona izy ny atokisako fa hijeritsika ny processin'ilay izy zany hoe eto efa hazavaina eto zany ho an'ity anankiray ity moa zany tena manazavazava tsara an'ilay izy de any amin'ilay process tsika no hijery tsara hoe ohatrohatry ny ahoana le process zany hoe efa tenenina eto. Voalohany indrindra hozy izy mila manana job offer zany hoe mila manana offre zany ianao zany hoe mila compagnie na société mi-sponsoriser anao. De reto compagnie anankiroa ilay efa noteneniko teto reto no mitady an'ireny compagnie ireny de mampifandray anao amin'ilay compagnie. Voalohany aloha zany mila manana an'izay offre zay ianao. De aveo manao an'ny application an'ilay antsoina hoe labor certification. De rehefa vita zay de manao an'ilay antsoina hoe I-140 de rehefa approuvé zay vao manao an'ny mikarakara an'ilay work authorization sy ilay green card. De raha ohatra ianao efa aty États-Unis de manao an'ilay atao hoe adjustment of status. De raha ohatra ianao mbola any Madagasikara de amin'ny alalan'ny consular. De zay zany rehefa vita zay rehetrarehetra zay de mahazo an'ilay green card ianao sy ilay work authorization. Talohan'ny Covid de teo eo amin'ny 13 mois hatramin'ny 18 mois teo ny feim-potoana fanaovana an'ity process ty. Taorian'ny Covid moa zany de nialava le process satria mibetsaka ny société tsy mahita olona ho ampiasaina de mibetsaka koa ny olona manao an'ilay application de vitsy zany nefany ny olona ny officer manao an'ilay process. De hiditra kely tsika amin'ny hoe ohatrohatry ny ahoana amin'izay ary ilay resaka pricing. Alohan'ny hanazavako kely an'ilay pricing de raha ohatra ianao ka te hahazo an'ity Excel kely ity fanazavazavana an'ilay resaka ara-bola de mandefasa MP amiko de alefako aminao ilay resaka pricing. De ny EB3.work sy ny BDV Solution de mitovitovy ihany moa zany ny vidiny fa ny an'zareo zany no société mampifandray anao amin'ilay orinasa hisponsoriser anao hisponsoriser an'ilay vizahanao. De zareo zany karazana ohatrohatran'ny hoe firm kely manampy an'ny olona tsirairay avy zany. De eto am-panazavana an'ilay resaka ara-bola de somary apiditra ny lafiratsiny izy zany. Ny indro kely amin'ity catégorie anankiray ity de lafolafo ny vola aloha zany fa rehefa tena ataonao ny compte raha ohatra ianao ka mi-invest de rehefa miasa rehefa azonao ny green card anao de ray taona sy tapany de efa tafaverinao zay vola zay zany. Fa ho an'ny EB3.work zany hoe nizaraiko roa izy eto ny an'ny BDV Solution moa zany nizaraiko efatra. Tiako marihana kely fa tsy manao dokam-barotra an'ity an'ireto société reto zany fa ireto no atokisako. Fa maninona ary zareo ny atokisako ity EB3.work ity de misy namako anankiroa miasa ao. Any New York moa zany ny siège-njareo de ity BDV Solution ity any Greenville, South Carolina moa zany ny siège-njareo. De ny antony atokisako an'ity de tamin'izaho nanao stage tao Washington DC tao de nisy conférence mivonjenay moa zany de nisy lobby meeting amin'ny sehatra immigration
de hitako tao zareo de noresahako le representative de zay no nampatonga niditra tamin'ity anankiray ity. Zay le bonus kely hoe zany hoe manao an'ity process ity zany za am'zao fotoana izao hazavaiko rehefa aveo fa maninona ity no nosafidiko. De le resaka pricing raha mijerinareo de misy hoe raha mandeha manokana de raha mandeha miaraka amin'ny vady sy zaza anankiray. Tsy ho hazavaiko en détail be ity pricing ity fa ny tena tiako hazavaina de le resaka consular pricing mahafasamihafany eo amin'ilay ajustement-na statut sy le consular pricing. Ny ajustement-na statut zany somary lafolafo kokoa satria indrindraindrindra fa hoe miaraka amin'ny vady sy zanaka. Satria nahoana? Satria ny fee aloha am'resaka ny application fee any amin'ny fanjakana zany de misy tsy de tena hoe misy différence be fa misy différence kely eo amin'ny $10 na $20 eo zany ny process ny adjustment of status. Ho an'ny PDV solution nefany de mizara efatra le izy ny tiako hazavaina kely koa hoe tsy voatery hoe tonga de alondray mipalaka fa ny ankabetsahany zareo ho an'ny PDV solution zao de rehefa manao an'ilay application voalohany iny rehefa manao signer an'ilay contrat ianao hoe ity le compagnie hisponsoranao de eo ampanaovana signer an'iny contrat iny ianao no mandoa portion an'le vola de rehefa manokatra compte amin'ray am'ireo moa ianao zany de fantatra hoe zao no aloha fa zay zany aloha zany ny PDV solution zany. De rehefa mivaly indray iny application voalohany iny teo eo amin'ny 13 mois teo de mivaly le izy de zay ianao no mandoa ny ambin'le mandoa portion anankiray indray zany ianao de teneniny aminao hoe zao ny portion alohanao. Fa izy anankiroa reo de afaka manao méthode-na paiement ianao isam-bolana, zany hoe alohanao tsikelikely isam-bolana. Le mandoa tsikelikely isam-bolana indrindraindrindra ho an'ity PDV solution ity de lasa mitombo kely le vola alohanao zany hoe tsy mitombo be moa zany fa satria ianao ao anatin'ny 33 mois ianao no asainy mandoa an'le izy eo amin'ny $400 mahery kely eo no alohanao zany isam-bolana mandra-pahavitan'izay 33 mois zay. Averiko ihany hoe raha ohatra ianao ka liana amin'ity resaka ara-bolan'le izy ity de afaka mandefa message ho anahy ianao home page ao de alefako aminao ilay izy. De hiteny am'izay zany hoe fa maninona no tia process ity no nosafidiko. Ho an'ny catégorie 1, catégorie 2, misy catégorie 3 koa fa tia anankiray tia any amin'ilay sous-catégorie am'le catégorie 3 fa maninona zany io nosafidiko satria io no moramora ho anao moramora ho an'le société no miprovy any amin'ny fanjakana hoe tena ilainy ianao satria ny labor shortage aty États-Unis tena ambony de ny cas rehetrarehetra ny pozitiva zany raha ampitahaina zany ny cas positiva sy ny cas negativa, ny case denied sy ny case approved de ny case approved any amin'ny 80% any ny case approved raha ity kategoriana visa ity zany resahany. Any amin'ny EB1 sy EB2 de eo amin'ny 50% eo ny case zany hoe 50-50 foana zany ny case approved sy denied amin'le kategoria sasany. Le EB3 skilled as professional indray ambanimbany kely kokoa noho ity fa sarotra be ny miprovy amin'ny fanjakana hoe tena ilaina marina ianao de matetika nefa ianao mandoa vola ihany. De zay no tena nisafidianako an'ity mokoa anisan'ny tena ilaina am'izao fotoana zao ity indrindraindrindra après ny Covid. Izay labor shortage zay de nenitombo zany hoe efa nataoko zany ny étude hoe iza mora hitsofohana kokoa.
De zay ny androany fa raha ohatra ianao ka liana am'ty de afaka mandefa hafatra miafina. Avereniko foana hoe ameko anao ao amin'ny MP ao ity tsy afaka manazavazava aminao ny momba anazy en détail, tena hoe en détail satria ity fanazavana kely fotsiny hoe misy an'ty anie de afaka ataonao koa ty. De amaranako anazy de hoe raha ohatra ianao efa aty États-Unis de ny zavatra mila considérenao zany hoe manahoana ny fotoananao satria mila fotoana be ilay izy raha ohatra hoe hanao ajustement na statut-nao zany amin'ny alalan'ity catégorie ty satria arak'le noteneniko teo tany aloha tany 13 mois ka hatramin'ny 18 mois ilay feom-potoana fanateterahana le process rehetrarehetra. Am'izao fotoana zao le izy de 2 taona sy tapany ka hatramin'ny 4 taona sy tapany. De zay zany no anisan'ny lafiratsiny kely indrindraindrindra ho an'ny olona izay efa aty États-Unis. Raha ohatra moa zany ianao mbola any Madagasikara de ny fotoana zany ianao manana fotoana be fa resaka ara-bola tena mafimafy be ety fa ny mila atao an-tsaina hoe manao investissement ianao zany raha ohatra ka te hifindra aty États-Unis satria rehefa nataoko ny calcul indrindraindrindra le asa ho ataonao de eo amin'ny herintaona sy tapany eo de miverina ny vola ninvestevanao tamin'ity kategoria anankiray ity. De farany ho an'ireo izay liana ka efa aty États-Unis. Raha efa aty États-Unis ianao ka liana am'ty de mila manomboka ny process zao de zao zany ianao satria be da be ny olona manao an'le application am'izao fotoana zao satria le fotoana hanasoavanao contrat iny andefasanao an'le dossier-nao voalohany iny no fotoana no daty marquen'ny immigration hoe raha ohatra ka tamin'ity daty ty ianao nanao anazy de am'izao fotoana zany ianao no afaka mahazo an'lay green card. Raha any Madagasikara moa zany ianao de tsy de mila miasa loha be am'izay fotoana izay. De raha ohatra ka manampy sy mahaliana anao ity vidéo androany ity fantatro hoe be da be ny olona izay te hila ravinahitra aty États-Unis fa ity zany misy moyen anankiray. Aza misalasala manontany be da be tsika zao nefa nanomboka nanontany tamiko tao amin'ny hafatra miafina tao momba ny fika andehanana aty fa ty zany anankiray. Afaka manoro lalana koa ny fomba fanovana statut sy ny fikafika rehetra mila atao sy ny tsara ho fantatra. Zay ary fa de amin'ny manaraka ary itsika miona miresaka zavatra hafa indray. Mazotoa.